Adventist World Radio, the voice of hope. radio adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. mpinamana tsy mifankafoy Iodila sy Sandrine. Indray andro nefa dia niady izy roa reto satria nisy adosoana be nataony Iodila tamin'ny Sandrine namany, ary dia tsy nifankahazo intsony izy roa vavy. Tsy nanaiky famelan-keloko Sandrine, tapaka hatreo ny fihavanana. Rehefa nandre izany ity mpanabe iray dia nanatona sy niresaka tamin'ny mpahalemem-panahy tamin'ny Sandrine nanao hoe: raha toa ka nisy tsy nety na nisy fahadosoana nataony namanao taminao, dia ireo zavatra tsara rehetra nataony taminao hatramin'izay no mba tsarovy. Ny olona rehetra dia mpanota avokoa, tsy misy tanteraka ary mety manao fahadosoana daholo. Ka moa ve ny zavatra tsara rehetra dia avelanao ho resy sy ho voafafa ny zavatra ratsy iray monja? Moa ve dia tena sarotra aminao tokoa ny hamela heloka? Tsy ho an'ny Sandrine sy Iodila ihany no iantefana izany afatra izany, fa ho an'ny rehetra ihany koa, ho ihan'ilay mpanabe. Ilay nanao ny tsy mety dia tokony ahay hitsotra sy hiaiky ny fahadosoana vitany, ary hangataka famelan-keloka amin'ny namany nanaovany fahadosoana. Ary ilay nanaovana ny tsy mety kosa dia tokony ahay hamela heloka. Moa tsy izany ve ny nampianarin'i Jesosy antsika? Dia ny mba hahaizantsika mifamela heloka, satria na isika izay tsy mitsahatra ny manao ratsy isan'andro lavo izao aza, rehefa mangataka famelana amin'i Jesosy dia vonona izy ny hamela ny helontsika mandrakariva, ninonninona izany, ko maika fa isika samysika. Mivavaha amin'Andriamanitra mba hanomezany ianao fo madio, tsy misy lolo-po, fa mahay mamela heloka. Ahoana hoy ny hafatra sy ny vavaka nampianarin'i Jesosy ka tokony ataontsika ihany koa? Ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Fa raha mamela amin'ny fahadosoan'ny olona ianareo, dia mba hamelany ianareo kosa ny irainareo izay any an-danitra. Matio 9:12 sy ny 14. Groupe Franca. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity. Feo fanantenana.
Varena ny fahasalamako. Alio ny soroka toy izay mitsabo. Mankasitraka anao manjoy hatrany ny AWR. Ny fandaharana ara-pahasalamana indray no renesinao zao. Miarahaba tompoko dia mirary fahasalamana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao. Anio isika dia iresaka ilay karazana tavy antsoina hoe triglycéride. Izy io dia hita manerana ny vatana sy mikorina ny anaty rahany. Azo lazaina hoe ara-dalàna ny mety sy ny triglycéride any anatin'ny rahantsika any. Kanefa kosa raha be loatra izany hoe mihoatra ny 510 grama ho an'ny raha 100 mililitatra dia mety ho anton-javatra ampididoza izany. Ampididozan'ny fohatra dia ilay antsoina hoe infarctus du myocarde. Eo ihany koa ny mety hatrarana ilay aretina antsoina hoe arteriosclérose, ary mety ihany koa ny tsy ahatsiarovan-tena tampoka noho ny fibosesehan'ny raha be loatra any amin'ny ati-doha. Tsapantsika amin'izany angamba fa rehefa ambony loatra ny triglycéride ao amin'ny vatana dia tena mampididoza tokoa. Inona ny mety hahatonga ny tahan'ny triglycéride hiakatra ao anatin'ny rahantsika ao? Ny fihinanana menaka be loatra na zavatra matavy, ireo karazana zava-pisotro misy alkôla, ny fihinanana siramamy betsaka. Eo ihany koa ny aretina toy ny diabeta, ny hypothyroïdie ary ny aretin'ny aty. Ireo rehetra ireo izany dia mety ho anisan'ny hampiakatra ny tahan'ny triglycéride ao anatintsika ao avokoa. Inona ary ny tokony atao eo anatrehan'izany? Ny Dr Georges Pamplona dia manoro hevitra antsika fa isan'ny mampiena ny tahan'ny triglycéride ny fihinanana sakafo sasantsasany toy ny soja, ny tsaramaso maina, ny zavoka, ny oignon, ny goavy, ny germe de blé ary ny trondro. Fa ankoatran'izany dia ity ranom-boankazo atoranao ity dia mampikoriana tsara ny rà ary manampy amin'ny fisorohana ny fiakaran'ny triglycéride tafahoatra ao anatin'ny rà. Inona avy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Goavy voavofy sy voatetika 2 tasy, ka ny iray tasy dia eo amin'ny 510 grama eo. Afaka soloina poara iray tasy izy io raha toa izany ka amin'ny fotoana tsy misy goavy. Eo ihany koa ny voanina lin na rongonim-bazaha isika le fanaovana fitafiana ireny, fa voanina iray sotro, ka eo amin'ny 10 grama eo ilay iray sotro. Raha tsisy izay dia afaka soloina graine de chia na ihany koa sésame ary ronono soja iray tasy, ka eo amin'ny 520 mililitatra eo ny fatran'izay ronono soja iray tasy izay. Ronono soja efa masaka izany io averiko ilay zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity: goavy voavofy sy voatetika 2 tasy, ka ny iray tasy eo amin'ny 510 grama eo. Raha tsy misy goavy, izany hoe tsy amin'ny fotoanany goavy, dia afaka soloina poara iray tasy. Poara iray tasy fa tsy 2 tasy. Dia voanina lin na voanina rongonim-bazaha le fanaovana fitafiana ireny izany, iray sotro, ka eo amin'ny 10 grama eo. Raha tsy misy izay dia afaka soloina graine de chia na ihany koa sésame ary ronono soja efa masaka iray tasy, eo amin'ny 520 mililitatra eo. Ahoana ny fikarakarana ity ranom-boankazo ity? Voasana, izany hoe efa sasana madio tsara izany, voasana ary tetehana madinika ny goavy raha amin'ny fotoanany goavy izany, dia arotsaka anatin'ny fanafangaroana
ireo goavy voatetika sy ny vonina lin na vonina chia zany na koa sésame zay misy zany de miksena tsara avy eo tatavanina ilay ranom-boankazo azo de araraka ao ilay ronono soja efa masaka de afangaro tsara azo amamina mifanamamina tsy misy kaloria ity ranom-boankazo ity ary mety tsara ho an'ny olona misy diabeta. Zava-dehibe ny fahasalamana ka kolokoloy mandrakariva fa varana kely amin'ny sakafo hoantsika andavanandro de ampy hisoroka aretina maro izay mety hampididozan'ny vatana. Ankasitrahana indrindra ny Dr Georges Pamplona ny zara-maso antsika tao amin'ny tahirikeviny. Atreondray ary aloha ny fandaharana ara-pahasalamana Jedidiasy Zoanitra no ny farimbona nahatotosa izany. Isaorana trany ny fanoizanao miaino ny onjam-peo samma ny teo amin'ny lafin'ny teknika de samy ho tahin'Andriamanitra tompoko. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ry mpiano malala, ny tenanay pastora Razafindatovina Saint Gilbert dia manasa antsika rehetra mpitiavana miangavy antsika ampanajana iara-anatona ampinoana ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanelanelana zay ataon'i Kristy ary noho ny fahamendrehan'i Kristy no asaitsika manao izany mba hivavaka hifoka ny rivotry ny lanitra, hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, mpamorona sy mpahary izao rehetra izao tao anatin'ny enemana. Ny indray andro dia ara-baky-teny 4 ora, izany hoe tao anatin'ny 9 andro. Ary nanangana koa ny tokantrano sy ny fanambadiana tamin'ny andro fahaenina, raha nasondritorany Adama ka nakantolatehezany, ary namboatra vehivavy avy amin'izany ka natonga ny Adama ny teny hoe taolana avy amin'ny taolako ety, nofo avy amin'ny nofoko ety. Misaotra anao zahay. Ny amin'ity tombontsoa lehibe ity indray, azahoanay mandray taridalana avy aminao, ahatonga ny fiainam-pivady, ny fiainatokantrano, ny fanaraka tanteraka amin'ny sitraponao. Kanefa koa ahatonga izany fiainam-pivady, fiainatokantrano izany mba ho fiainana feno fifaliana sy fahasambarana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiano malala, efa hitantsika teto ary ireo dingana enina isorohana ny fisaraha-panambadiana. Ankehitriny dia misy zavatra hafa indray, kanefa goavana dia goavana ihany koa. Izay tiana atolotra antsika dia tsinona izany fa izay tokony ho fantatry ny lehilahy, izay tokony ho fantatry ny vehivavy momba ny andaniny sy ny ankilany. Anio izany dia hijeran'ireo zavatra vitsivitsy isika izay tokony ho fantatry ny lehilahy momba ny vehivavy, ary ny fahafantarana an'io no isorohana izay mety ho fahadisoana ka mety hahatonga lonolony izay mety mikiky moramora ary indro fa mety mampirodana ny fiainam-panambadiana, ny fiainatokantrano. Ny vehivavy sy ny lehilahy dia tsy mitovy mihitsy. Misy fahasamihafana na eo amin'ny lafiny ara-batana, na eo amin'ny lafiny ara-pitsepo, eny amin'ny lafiny fihetsika. Misy fahasamihafana zany ara-batana, ara-pitsepo amin'ny fihetsika. Raha te hiaina finaritra ary ny mpivady dia tokony hahafantatra tsara ny fomba ny vehivavy, ny lehilahy, na eo amin'ny ara-batana, na eo amin'ny ara-pitsepo, na eo amin'ny fihetsika izany. Dia ritsika hijery zavatra vitsivitsy izay tokony ho fantatry ny lehilahy momba ny vehivavy. Voalohany, ny vehivavy rahalahy malala isany dia makasitraka ireo rehetra fanehoana fankasitrahana azy sy fanekena
zay zavatra momba azy sy ny zavatra izay ataony. Aokary isika lehilahy ahay aneo fakasitrahana ny vady ary anaiky ny momba azy sy ny zavatra zay ataony. Nandray mandrakariva eo amin'ny fiarahamonina njakan'ny lehilahy dia atao tsinotsinona ny vehivavy. Raha mijanona ao an-trano izy manao ny raharaha rehetra ao an-trano dia ohatrany hoe mpikarakara tokantrano fotsiny ny heverana azy. Ary raha miasa ny ivelan'ny trano izy dia ohatrany hoe mifaninana amin'ny lehilahy mita asa mitovy nefa ny karama tsy mitovy fa ny vehivavy karama kelikely kokoa. Ny toe-javatra toy izany anie dia mahatonga ny vehivavy ametra-panontaniana momba ny tomba amidy ny tenany, ka ny lehilahy endry ary dia mahay makasitraka ny vadiny mba hampitombo ny fiheveran'ny vehivavy ny tenany ho ambony vidy. Andeha isika mba hijery teny anankiray eo amin'ny obolana 420. Raisoarin'ny baibolintsika obolana 420. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. To tantely ny teny mahafinaritra, ka sady mamy ny fanahy no mahatsara ny taolana. Verone mandeha obolana 420. To ho tantely ny teny mahafinaritra, ka sady mamy ny fanahy no mahatsara ny taolana. Ny vehivavy dia mila n'izany teny mahafinaritra izany, mila n'izany teny mpitiavana izany, teny manambitamby izany. Ka ny lehilahy manana fiheverana ny vadiny ho ambony vidy dia neo fakasitrahana an'io vadiny io izy amin'izay rehetra ataony. Ny sakafo matsiro sy tsara voatra dia omena fakasitrahana ny vady amin'izany. Ny trano madio sy milamina omena fakasitrahana ny vadiny amin'izany. Ny fatokino amin'ny fanambadiana dia omena fakasitrahana ny vadiny amin'izany. Ary sanatria aza mifanohitra amin'izany dia hainy mambomboatra azy, hainy mandamindamina ny resaka, satria to tantely ny teny mahafinaritra, ka sady mamy fanahy no mahatsara ny taolana. Ny fakasitrahana zay atao amin'ireo vehivavy ireo dia aseho amin'ny alalan'ny fahatserovana tsingerin-taona, fahatserovana andro manokana, fanomezana zavatra tsy ampozina, surprise samy hafa sy izay itarihan'ny fanahy masina antsika lehilahy eo amin'ny tokony anehoana fakasitrahana andreo vady ireo. Zay zany ny zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa dia ny vehivavy dia mandray ampifaliana ny fanampiana azy amin'ny raharaha ao an-trano. Tena miandry fanampiana avy amin'ny lehilahy eo amin'ireo raharaha, eo amin'ireo zavatra atao ao an-trano zany ny vehivavy. Galatiana 5:1 no vakitsika. Galatiana 5:1 vakitsika aminaran'i Jesosy. Mifampitondra azy mavesatra, ary eo ka izany no anatanteranareo ny lalàn'i Kristy. Ny raharaha ao an-trano ao, ny kenokenona ao an-trano ao dia mavesatra anie izy reny. Noho izany omena ny lehilahy ty teny ty hoe mifampitondra zay mavesatra. Aoka ifanampy, aoka mba samy andraindray andraikitra, mba samy anao ny kenokenona sy ny raharaha sy ny zavatra rehetra izay mila fifanampiana ao an-trano ao. Ny lehilahy dia tsy natao hamihina fotsiny ny vadiny, fa natao hanampy ny vadiny. Naindray dia sorosorena mihitsy ny vehivavy ao tokantrano, kanefa rehefa mandray an'izany andraikitra izany ny lehilahy, mandray azy ampitiavana ny mpanajana, dia manjary mivadika fifaliany ny vehivavy ny fanampiana azy. Sorosorena izy fa tsy tratra ny dolo ny mamboatra fandriana, ny mamafa trano, ny miborosy trano, mandeha mikarakara ny any an-dakozia rehetrany, metsena mikarakara ny any tokotany rehetrany, ny mandamindamina ny eo amin'ny fanasan-damba rehetra ao, ny mipasoka. Asa tena be deabe ne zany. Ka rehefa mifanampy dia miteraka fifaliana ao tokantrano. Ka isika lehilahy dia tokony hahafantatra tsara fa mandray ampifaliana ny fanampiana azy amin'ny raharaha ao trano ny vehivavy. Eny ireo vehivavy izay miasa ny ivelan'ny tokantrano dia reraka, vizana. Kanefa ny mpivady amin'izay aloha dia samy mampidi-boly, ary eo indrindra ny tokony hifampizarana ny raharaha ao an-tokantrano. Ka raha samy miasa ivelan'ny tokantrano ary ny lehilahy sy ny vehivavy mpivady dia tokony mba samy hiara-iasa koa ao an-tokantrano.
afa ihany ane ny zavatra ataon'ny tenanao hoe noho ny zavatra akinina amin'ny mpanampy ka dia mila izay fiarah-miasa izay ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny zavatra fahatelo dia maneho ny fihetsehampony ny vehivavy ka dia mila ny sofiny ny lehilahy izy hiaino azy. Mila ny sofiny ny lehilahy izy hiaino azy. Ny lehilahy mantsy dia tia milaza ny fihetsehampony, fa ny vehivavy kosa dia tia manambara ny fihetsehampony. Inona no mahasamihafa an'izany? Ny lehilahy dia tia milaza fotsiny, fa ny vehivavy dia tia manambara ny fihetsehampony. Ny lehilahy endry dia anokana fotoana ary hienona ampaharetana ny vadiny. Ny milaza ne dia vetivety dia vita ny filazana, fa ny manambara dia maharitra fotoana, maharitra ela, ka dia mila manokana fotoana mihitsy zany ny lehilahy mahenona ny vadiny. Aoka halady iaino, izany hoe mahay miaino kinga amin'ny fihenona ny lehilahy rehefa indro ny vadiny fa manambara ny fihetsehampony. Jakoba 1:1-9. Fantatrareo zany raha lamalalako, kanefa aoka ny olona rehetra halady iaino ho malay miteny ary ho malay kotezitra. Mila zavatra zay maneho fakasitrahana azy ny vehivavy, fanekena azy. Mila mandray ampifaliana ny fanampiana azy amin'ny raha tokantrano ny vehivavy, ary mila maneho fihetseham-po izy ka aoka ny ngila tsofina ary ahay iaino ny lehilahy. Ivavaka isika. Misaotra Tompo ny amin'ny taridalana feno fahendrena avy aminao, hanarenana ny tokantrano, hanarenana ny fiainam-bivady, ary hitehirizana ny fiainam-bivady ao amin'ny fifaliana sy ny fahasambarana ary ny firindrana. Ko ampio izay lehilahy ahay aneo fakasitrahana andreo vadinay, ary hanaiky azy ireo amin'ny lafiny ny rehetra amin'izay rehetra atao. Ampio izay andray ampifaliana ny fanampiana azy ireny, anampy azy ireny amin'ny kenikenina amin'ny raharaha ao an-trano, ary ampio zahay ahay iaino ny fanambarana azy ataony, hanehoany ny fihetseham-pony ka hanokana fotoana ho amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tarika kara ilay feo fanantenana. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fianarana sy fanabazana, androtany ty tanindrazana, fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena, darena zareo tsy maharitra, fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azatsanina, fa manomanana olombanina.
eny ary na tsara ny fianoloana aza ho no tsy tsako alohan'ny vazana na refina manao ahoana aza tsy andrapaka ny mamay ambilany ary namaika nandahatra tonionina koa aza tsy adino akory ny miarabanao mpiainoko dia miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy miarabanao ihany koa namana naridiana tsy koboniko ampelantanana na afeniko anjoron-damba tokoa ny araba fa atolotra anao mpiaino misaotra anao manjo ian'izao onjam-peo ny feo ny fanantenana izao ary manasanao ihany koa hanjoy hatramin'ny farany miarabanao namana lantoromisa joely izay no ela fa melohan'ny rosoana amin'ny fandaharana dia tsara mandrakariva raha hitondra mbavaka ny mpiaino isika izay noko fa efa nioana ny amin'izany ianao ia marina tokoa izany namana naridiana ndia hivavaka isika raha inay eo izahay ny ananitra ao amatsenany ny anaranao misaotra anao izahay no ireo fitahiana sesehena no menao anay mamendrafoanay ianao no ireo atsirambana sy ireo fahotana vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao aoka vita fihavanana aminao izahay ary indrindra ireo ray aman-dreny izay manabe sy mitaizany zanany izay tsinona fa lova avy aminao dia jereo amin'ny fomba manokana izy ireo omeo amin'ny fanahy ny fahalalana ny ray aman-dreny ahaizany manabe reo lova avy aminao ireo dia ireo zanany kosa tolory fahendreno mba hankatoa sy andray ireo fanabiazana izay omeny ny ray aman-dreny azy ireo dia tehirizo anao avokoa ireo rehetra ireo mba ho lova sarobidy andovany fiainany mandrakizay mianoho ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'ilay masina indrindra dia Jesosy Kristy amen amen dia tolorana nysaorana sy fankasitrahana ianao namana lantoromisa joely tamin'ny fitondrana mbavaka izay nataonao teo izay nona fa tafapahaka tany amponin'ireo mpiaino antsika rovalian'ilay raintsika izay ny an-danitra ihany koa raha izay no makasika ny vavaka ary dia inona indray no azosika atolotra ho an'ny mpiaino anio ia anio zany tsika dia iresaka mikasika ny fitsipika mibaiky ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zaza izay ahafahana mampita amin'ny fanabiazana amin'ireo zaza ireo noho izany satria fifandraisana nodresantsika dia ny zavatra tsara ho fantatra aloha dia tsy tena afaka mifandray amin'ny zaza ianao ray aman-dreny tsy afaka mifandray tsara amin'ny zanaka ao zany ianao ray aman-dreny raha tsy mahafantatra tsara azy voalohany indrindra nefa raha tena te hafantatra azy ianao dia tsy maintsy miditra amin'ny tontolony aloha izany izay ny voalohany indrindra dia ny fidiranao ao anatin'io tontolony io zazy io dia ny fahafantarana fa olona aloha izo azy io ary raha olona izy dia olona hitombo olona miaina dia fantarinao ihany koa ny antony mampitombo azy dia tsy maintsy mametraka fanontaniana any an-tsaina any ianao hoe inona moa zany no mampitombo ny olona anankiray na mampitombo ny zaza anankiray dia mazava loatra ny valiny fa misy filana zany ao dia misy karazana filana zany mampitombo ny olona anankiray dia inona avy zany ireo karazana filana izay nambaranao teo namana joely ka mampitombo n'lay olona anankiray telo zany izy ireo farafahakeliny dia ao ilay filana ara-batana ao ilay filana ao amin'ny fiainana anaty ao ny filana ara-pahalalana raha ohatra ka resahana zany zay amin'ny atsipiriny dia ny filana ara-batana zany dia mazava loatra fa ao ny sakafo ao ny fahasalamana na ny fitsaboana raha ohatra ka sendra marary ny olona anankiray dia tsy maintsy tsaboana izy mba hahazony mahazony zany fahasalamana zany dia ao ihany koa ny fitafiana tsy resahana ny resaka atao hoe tokantrano satria zavatra efa tafiditra ao anatin'ny filana avokoa zany rehetrarehetra zany rehefa haroa manarak'izay le filana
ny fiainana anaty. Io zany a filan'ny olona fitiavana, filan'ny olona ny fiainoana, filan'ny olona ho ekena, filana ara-pialam-boly ary ny filana ara-pihetsepo. Zay zany le filana amin'ny fiainana anaty. Raha iresaka ndraitsika ny filana ara-pahalalana dia io ny atao hoe ny fianarana sy ny fampahafantarana zay omena ny zaza na atao hoe information zany amin'ny teny frantsay. Dia satria filana ny resaka dia ireo zany ny zavatra teny ilain'ny zaza raha ohatra ka hitombo izy, ilaina eo amin'ny fitombony zany reo filana anankitelo ireo ka ahafahanao miditra ao anatin'le tontolon'ny zaza zany zaza anankiray ka ahafahanao mifandray amin'ny zaza dia tsy inona fa ny fahalalanao an'ireo filandreo dia ireo no ahafahanao manabe ny zaza anankiray. Raha misy zany mety hoe ray na roa amin'ireo filan'ireo tsy voavalin'le ray aman-drenina hoe tsy ataony amin'le zaza, inona mety zavatra mitranga? De mazava loatra fa tsy afaka alo sarotra ho an'ny ray aman-dreny mihitsy ny hiditra ao anatin'ilay tontolon'ilay zaza sy nifandray amin'ilay zaza zany, ary lasa sarotra hatramin'ny fanabeazana an'ilay zaza. Zany hoe iakinana fanabeazana anankiray zany ny famalian'ny ray aman-dreny an'ireo filan'ireo. Ka raha misy filana anankiray, filana ara-batana na filana fiainana anaty na ara-pahalalana tsy tanteraka ao dia fanabeazana zay atao hoe mandringa zany no azony ilay zaza, ary ianao ho sarotra ho anao ray aman-dreny no tafiditra ao anatin'izany hoe fifandraisana na fanabeazana ny zaza zany. Fa zao ny zava-misy sy hita-kehitriny de vitsy ny olona mahafehy ny fiainana ao anatin'ilay zaza na hoe mahafehy ny tontolony zaza mihitsy ankehitriny. Ka ny ray aman-dreny zany rehefa manabe dia zary manabe amin'izay zavatra hita maso sy fantany eo fotsiny, ary tsy tafiditra tsara amin'ilay atao hoe tontolony le zaza zany ray aman-dreny, any de sarotra ny manabe an'ilay zaza. De zay mahatonga ny ray aman-dreny rehefa aneoriana mitaraina fa hoe maditra ilay zanana, kanefa ny tsy fahafantaran'ny ray aman-dreny an'ilay tontolony sy ny fidiran'ny ray aman-dreny ao anatin'ilay tontolony mihitsy nahatonga an'io tsy fisian'ny fifandraisana ka niteraka an'ilay fanabeazana tsara izay. Ka zay no mahatonga ny hoe fahasarotan'ny fanabeazana. De zao aoko tsaroan'ny ray aman-dreny mandraka riva fa miankina amin'ny tontolo misy azy no ahafahan'ilay zaza miaina sy mitombo ary mandray fanabeazana zay omeny ray aman-dreny arak'le fanolazaina teo. Dia mila olona iankinana zany zaza, mila olona zay hoe iankinany loha zany hoe olona miakin-doha zany ny zaza, miakin-doha amin'ny hafa izy satria mbola marefo. Ka rehefa zay olona miakin-doha zay dia mila fatarina ny tontolon'ny olona anankiray izay miakin-doha zay. Fa raha tanteraka kosa zany ireo filana ireo zay notanisainao teo namana lantormisa Joely de mematotra zany le zaza. Mazava loatra. Fa raha tsy tanteraka kosa ireo filan'ireo de mitsipozipozy le zaza ary mitsipozipozy hatramin'ny fahaleovantenany mihitsy angambany rehefa hoe tena lehibe ve izy. Zay mihitsy le zava-misy namana anaritiana, lasa lay zaza mihitsy no mitsipozipozy ara-pahaleovantena, lasa zaza tsy maleo tena, lasa zaza marefo ara-petsepo, marefo ara-batana, marefo eo amin'ny fanapahan-kevitra zay raisana satria mitsipozipozy tsy tanteraka le zavatra zay nomena azy, tsy azony avokoa le filana zay ny ilaina. Ny atao hoe filana manko de zavatra ilaina, de rehefa tsy tanteraka zany zay dia mitsipozipozy mihitsy ilay zaza araky ny fanolazaina teo. Akoatr'izay namana lantormisa Joely, inona ihany keo ny tsara ataon'ny ray aman-dreny raha hiditra ao anatin'le tontolon'le zaza izy? Raha ohatra ka tena hoe hiditra ao anatin'lay tontolon'lay zaza zany ray aman-dreny dia misy lay fahaizana miditra mihitsy ao anatin'lay tontolony, de ny fifandraisana aminy zany, fahaizana manaja lay gadi-pivoaran'ny zaza. Misy gadi-pivoaran'izay koa manko ny zaza dia ilaina hain'ny ray aman-dreny ny manaja n'izay gadi-pivoaran'izay. Ianao moa efa nampianatra tamin'izany hoe raha misy mbola tsy hay dia antanio. Ahoana indray zany hoe manaja ny
gadom-pivoarana zany. Ny atao hoe manaja ny gadom-pivoarana zaza zany ny anankiray am'ireny ohatra zany a efa nyresakitsika hoe misy baiko na antso zay ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zaza anankiray dia raha ohatra ka anaja n'lay gadom-pivoaran'ny zaza ianao dia manome fe-potoana nyny zaza iny ahafahany mamaly any antso zay ataonao. Ohatra zany hoe menao fotoana izy hoe miomana ianao fa ao anatin'ny 10 minitra ianao de mila misasa ary rehefa avy misasa ianao de mila miakanjo fa andeha hianatra ianao zao. Zay zany ajainao zay gadom-pivoarana zay fa tsy taitaitra fotsiny ianao de hoe zao anao de tonga de lasa ianao misasa lasa ianao miakanjo de le iny fanerena iny zany raisiny zaza ho erisetra zay miatrany aminy de mahatonga azy mamaly botana anao. Fa raha ajainao le gadom-pivoarana le fe-potoana zay omenao azy a dia mahatsiaro hoe tenentsika hoe mahazo aina ny zaza na alaise dia mamaly ho azy ilay zavatra zay nangatanao aminy. Eo ihany ko anisan'ny anankiray le hoe manaja ny gadom-pivoarany zaza dia ny fanarahana amin'ny fanamaliana ireo filana mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza zany. Ohatra raha iresaka amin'ny zaza 10 taona ianao dia tsy resaka tokony atao amin'ny zaza 1 taona no atao aminy na ny mifambadika amin'izay na hoe resaka atao amin'ny zaza 10 taona no resaka zazakely indray no ataonao amin'ilay olona na zatovo efa 10 taona. Zay zany ny fanajana ny gadom-pivoarana. Eo ihany ko ny fanajanao ny atao hoe fitafiana ny fianarana ny sakafo ny fanaraka amin'ny taonan'ilay zaza dia fanajana ny gadom-pivoarany avokoa. Akanjona zaza 1 taona no atsofoka ao amin'ny zaza 10 taona de tsy mety zay tsy manaja ny gadom-pivoarana zay. Anisan'ny fanaovana tsinotsinona azy zany zay dia mila ajaina zany io raha tena tianao nihiditra ao anatin'ilay atao hoe tontolon'ny zaza mba hahafahanao manabean'io zaza io. indraindray namana lantormisa joely de to tsy asiany ray aman-dreny ajany loatra ny zaza. Inona ny mety ho vokatra izay? Ny mety ho vokatry ny tsy fanomezana haja ny zaza namana naritina dia lasa tsy tafiditra ao anatin'ny tontolon'ilay zaza mihitsy ilay ray aman-dreny. Lasa ianao ilay ray aman-dreny iny koa asa no mety tsy ho ajaina. Fa raha tianao zany no tafiditra ao anatin'ilay tontolon'ilay zaza de tsara ianao ray aman-dreny raha manaiky fa mendrika aloha ilay zaza, manakaja ilay zaza. Noho izany ekenao izy fa olona tahaka anao, zay le fanomezana haja azy. Ekenao olona izy de omenao ny hajany ary olona manana zo mena haja sy fahamendrehana tahaka ny olona rehetra rehetra. Apetraka ao amin'ny toerana maha olona azy zany ilay zaza fa tsy apetraka tahaka ny hoe objet na hoe zavatra na hoe fanaka fa apetraka fa olona. Zay zany ny zava-dehibe zay. Dia manaraka izany dia tsara raha hain'ny ray aman-dreny ny manavaka ny tenan'ilay zaza sy ny fihetsiny. Zany hoe tsy ny tenany no tezerina rehefa manao zavatra izy fa ny fihetsiny. Ka rehefa tezitra amin'ilay fihetsiny iny ianao ray aman-dreny dia lazao amin'ilay zaza ny fihetseham-ponao vokatry ny zavatra na fihetsika nataon'ilay zaza na teny na laokon'ny vavany. Dia tsara ihany ko raha hainao ray aman-dreny ny manavaka ny fihetseham-po amin'ny fihetsika ataon'ilay zaza fa tsy avetrany ianao dia mijery ny vatany de ino no vokovoanao. Zany hoe hainao zany manavaka ny fahatezerana na ny hafaliana amin'ny fihetsika vokatr'ilay hafaliana na atezerana zay tamin'ny fihetsika na fiteny nataon'ilay zaza. Tsy ny vatany no tezeranao fa le fihetsika. Ary hainao manavaka ny fihetseham-po vokatr'izay fihetsika nataon'ilay zaza izay. Zany hoe afaka miditra ao anatin'ny tontolon'ny zaza ve zany ny ray aman-dreny mampiasa herisetra amin'ny zaza na amin'ny tanora ihany ko na manalantaony misy joely. Voalazantsika ombenombeny zany fa raha vo ray aman-dreny mampiasa herisetra de tsy tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny zaza mihitsy satria ny herisetra de manidy sy mampikatona ny saina sy ny fon'ny zaza mikatona io. Efa nilazaiko foana hoe ny ray aman-dreny raha manabe zaza
dia misy robinet mivo misy rano mivoaka dia rehefa tezitra ianao zany de manidy ny vavatavoangy manasarona ny vavatavoangy amin'ny zaza anankiray ka inona ny rano tafiditra eo tsy tafiditra ny fanabeazana tsy tafiditra ao anatin'ny tontolony mihitsy ianao raha vao mampiasa herisetra amin'ny zaza anankiray ary tsy afaka nifandray aminao mihitsy ilay zaza raha vao mampiasa herisetra ianao ray aman-dreny ny herisetra zay matetika misy na io re herisetra rabatana le kapoka zany io na herisetra ara-pietsepo le fazavazana sy fantatsana sy ny sisa na herisetra ara-tsaina zany rehetrarehetra zany de herisetra ampiasaina amin'ny zaza avokoa manampy an'izay rehetrarehetra zay de tsara ianao ray aman-dreny raha mahay mandray ampahamatorana ny zaza fa tsy amin'ny alalan'ny herisetra no andraisanao azy ao anandray zany zany hoe mandray ampahamatorana ny zaza zany na manalanto misy joely ny dikan'izany de zao ekenao fa manana ny tontolo ny aloha le zaza zay le tontolo tianao hidirana raha te anabe azy ianao de ekenao koa fa manana fomba fijeriny amin'ny mazaza azy io zaza io fa tsy mitovy fijery aminao olon-dehibe ny zaza anankiray ary zay foana mifadisoantsika olon-dehibe heveritsika heverinao ray aman-dreny fa efa olon-dehibe io zaza manoloananao io mitovy fijery aminao matakatra ny zavatra eritreretinao de tsy zay le izy fa heverina toy ny zaza izy kanefany na izany azy tsy zazazazaina foana ny fijery azy fa apetraka foana ny maha olona manatsaina azy ary misy ny zaza manomboka eo amin'ny faheny taona eo de efa milaza izy fa efa olon-dehibe de ajaina zay zavatra zay le dinga-pivoarana ajaina ihany ko le gady-pivoarana ajaina rehefa mametraka izy hoe efa olon-dehibe de tsy debahana inona koa maha olon-dehibe anao fa ianao zaza vo eny taona fa ajaina zay le gady-pivoarana mila ajaina ary ezahana mandrakariva ny mahazo ny tontolo iainan'ilay zaza anankiray de manampy an'izany rehetra zany namana naritiana de tsara raha mahay makasitraka an'ilay zaza zany ny ray aman-dreny eny fa na de hoe tsy mbola tena mahafapo aza le zavatra vitan'lay zaza dia omena fankasitrahana mandrakariva izy ary amporisihana mba hanao tsaratsara kokoa amin'ny manaraka ary ny tena zava-dehibe dia zao ny fananany ray aman-dreny faharitana eo amin'ny toetra zay asehon'ny zaza sy ny fetsiny mba hahafahanao ray aman-dreny miditra eo amin'ny tontolony de tena zava-dehibe mba hahafahanao manabe an'ilay zaza izany rehetrarehetra zany fa anisan'ny zava-dehibe manaraka izany any ko de tsy azo atao amban'ny zavatra mihitsy fa ekenao ray aman-dreny fa olotokana io zanakao io olotokana io zaza io olotokana tsy manam-pitoviana na amin'iza na amin'iza eny fa na de hoe nakambana aza io zaza io de tsy misy mitovy aminy fa olotokana io ary ajainy zay zavatra zay ankasitrany ianao na manalanto ary misy joely fa zava-dehibe zay voalazanao teo zay inona kosa ary no amezantsika azy ety ampamaranana ny fandaharana ny amezantsika azy zany de zao satria fanabeazana zaza no resahana satria ianao ihany ko ianao ray aman-dreny hanabe zaza hanabe ny zanakao ny fanabeazanao ny zanakao anefa de mifototra amin'ny fifandraisana ny fifandraisana nefa de mifototra amin'ny fahafantarana ilay zaza ny fahafantarana ilay zaza indray de mifototra amin'ny fidiranao ao amin'ny tontolony de ny fidiranao eo amin'ny tontolony indray araka ny efa nresantsika teo dia ny famalianao ireo filana isan-karazana noho izany raha te hahita fanabeazana lavorary zany ianao ray aman-dreny dia manaiky ny amaly ireo filana isan-karazany ireo manatitra ny fisaorana anao na manalantory misy joely de manolotra fisaorana ho an'ireo mpiaino rehetrarehetra ihany ko ary manantena ny anaovako ny anaovanao ary ny anaovantsika fampiarana de mametraka amin'ny mandra-piona ao manaraka indray ary velombato AWR téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly
avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Sotran'Andriamanitra isika afaka mionetondray manohy ny fiaramianatra ny teniny. Miaraka aminao hatrany ny mpiaramianatra aminao Elion Andremitanso. Matoky izay ny lohateny mena lesitsika amin'ity anio ity, matoky. Satria voafetra amin'ny fotoanantsika dia manasanao hamaky avetrany izay voalaza amin'ny Filipianina toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Filipianina toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Fa sanganehany eo anelan'elan'izy roa aho, hoy ny apôstôly Paoly miteny ito. Sanganehany eo anelan'elan'izy roa aho, maniry hiala ka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Fantainana napetraka dia hoe inona ny tiany Paoly ambara amin'ny hoe maniry hiala aho ka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Be dia be ny fahatsoa-kevitra momba n'io andala-teny io nandritry ny fotoana ela, hoentina manamarina zavatra izay tsy mitombona velively. Satria misy mihevitra fa ny hevitra io teny io dia hoe rehefa maty ny olona zany dia ao amin'ny Kristy ny fanahany. Dia io no hamarinina, io andininy io no ezana manamarina an'izay. Tsy zany anefa no tian'ny apôstôly Paoly ambara ito, fa manasa antsika rehefa mamaky tenin'Andriamanitra mba hijery tsara ny antsoina hoe contexte na ny votoatin-kevitra miainga hatrany amin'ny lohateny io toky io. Fa tsy tsara le mitsaingotsaingoka maka andinina iray dia iny fotsiny no ezahana hanoanana ny hevitra anankiray tiana songadina. Satria mifampiankina amin'ny andininy rehetra ny tontolo-kevitra ao anatin'ny toko manontolo ny andininy tsirairay avy. Tsy misy fampianarana mifanipaka mantsy ny voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra, fa isika no mila mandinika mibavaka ny tiana ambara isaky ny toko sy ny andininy izay vakitsika. Ao amin'ny andinina taodinitsika amin'ny herinandro ity dia miresaka momba ny fifanoherana misy eo amin'ny fiainana sy ny fahafatesany an'i apôstôly Paoly. Ao anatin'ny tontolo-kevitra io, toko io. Ny hevitra io teny io zany dia tsotra. Ny hevitra ilay teny manao hoe fa sanganehany eo anelan'elan'izy roa aho, maniry hiala ka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Ny hevitra izany dia tsotra. Velona ho an'ny Kristy ny kristianina, ary mety ho faty ho azy aza, takan'ireo martiora be dehibe efa maty. Amin'ny hoheviny io dia tombony izany satria maika mahery sy mandresy lahatra ny fijoroantsika ho vavolombelona. Tombony koa satria ny fahafatesana dia toromaso ihany ho an'ny olona handova ny fiainana mandrakizay vita ny adiny. Tsy salasalana fa manana finoana tokoa ny olona anankiray raha vonina ny ho faty ho an'izany finoana any Kristy mpamonjy izany, izay manangana azy amin'ny maty, amin'ny fahatongavany. Raha n'io izy no miditra ao am-pasana ka nataoko hoe afaka firitaona aza Jesosy vao tonga, ny zavatra tsarony dia tahaka ny natory izy dia mifo maraina amin'ny fotoana tongavan'i Jesosy. Tsy maintsy manaiky isika fa tena maty ny maty, tena maty ny maty, araka ny fampianarana mazava ao amin'ny Baiboly. Anisan'izany izay voalaza ao amin'ny Pitoriteny toko 8:5 sy 9. Tsy mahalala ninninona anie ny maty. Ndeo vakitsika ny voalaza ao amin'ny Pitoriteny toko 8:5 sy 9. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-pity intsony izy eto ambonin'ny tany zany, fa hadino ny fahatsiarovana azy, na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany, dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Tena mazava anie zany. Asa raha fantatrao fa ny fomba anankiray izay hoentin'ny Satana
maneho fitaka lehibe mihitsy mialohan'ny fiavian'i Jesosy indray dia vokatry ny nampinoany ny olona fa rehefa maty ny olona dia tsy maty tanteraka fa mandehandeha ny fanahany. Fampianaran-diso zany tsy mifanaraka amin'izay nivakitsika teo akory ary. Fa rehefa mino an'izany ianao dia maka ny endriky ny olona efa maty izay nonao fa mbola mandehandeha ny fanahany, maka ny endriky ireny Satana. Hainy zany dia miezaka manasoanao izy ambolohany fotsiny, manoro-hevitra tsara, fa rehefa azo ny fonao dia potehiny tanteraka ianao. Ka aza mino an'izany hoe fa na tsy mety maty zany. Zava-doza zany fampianaran'izany fa mora amin'ny Satana ny mamitaka antsika amin'izany. Andeha hoe iseho amin'ny endriky Mosesy ary izy. Dia avy eo izy miteny amintsika hoe lay didy folo ny men'Andriamanitra rehetrarehetra iny tany Sinay dia efa tsy ilaina intsony. Mahazo mivavaka amin'izay fotoana ivavahantsika sika, mahazo mihinana izay tiantsika hoanintsika. Dia osika hoe Mosesy mihitsy inge no nitsangana tamin'ny maty ny teny an'izany. Tena fitaka be zany. Zao koa voalazo amin'ny Jaona 5:7 sy ny 7. Jaona 5:7 sy ny 7. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy izay nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Milaza mazava zany eto fa any amin'ny fiavian'i Jesosy dia hivoaka avy ao amin'ny fasana ny levenan'ny olona rehefa manangana azy amin'ny maty Jesosy. Ary zany no nilazany Jesosy momba ny Lazarosy izay efa maty. Zao no niteneniny eo amin'ny Jaona 12:12, ny Jaona 12:12, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha mo azy aho. Torimaso ihany ny fahafatesana ho an'ny olona maty tao amin'ny Kristy. Ny hoe maty tao amin'ny Kristy dia maty tao anatin'ny fotoana mbola natsara ny fifandraisany tamin'i Kristy. Matory Lazarosy sakaizantsika io, andeha mo azy aho. Torimaso ihany ny fahafatesana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Raha toka miakatra any an-danitra araka ny fiheveran'ny olona, miakatra any avetrany ny fanahin'ny olona rehefa maty, dia aloha sary an-tsaina ange ny zavatra nitranga tamin'i Lazarosy. Efa 4 andro Lazarosy no ny faly sy ny ravy tany amin'ny paradisa zany, raha izay ny fiheverana azy. Dia alay voan-tsaina hoe tonga ny anjely anankiray nitondra vaovao ratsy ho azy, hoe mialatsindry Lazarosy fa miantso anao hiverina eny an-tany Jesosy, tsy afaka mijano eto tsony ianao. Ka tsy vaovao ratsy amin'ny Lazarosy zany raha tany an-danitra tokoa izy. Fampianaran-diso hoentina mampionona olona izay tratry ny fahoriana amin'ny fomba diso ihany koa zany. Ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny fiavian'i Jesosy no tena filazantsara. Raha dinitsika tsara ny hevi-diso sy ny voka ny lojika dia ho hitantsika ny mahadiso ny fampianarana fa tsy maty le olona fa lasa ny an-danitra. Tahaka ny torimaso tsy misy nofo ry havana ny fahafatesana, izay amoazan'i Jesosy ny mpanaradia azy, izay mahatoky amin'ny fiaviany fandrony, izay mahatoky tamin'ny fanarana azy. Avy eo dia miaraka amin'ireo olona masina mbola velona dia akarina ho any an-danitra. Izay ny fahamarinana mazava tsy misy miodikodina ao amin'ny Tesaloniana 2:4-7:12. Tesaloniana 2:4-7:12. Do vakitsika ary. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ireo zany no atsangany. 7:12. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona, ireo mbola tratra velona amin'ny fotoana iavian'i Jesosy zany, ka mbola mitoetra no akarina iaraka aminy ho eny amin'ny habakabaka, eny amin'ny raona hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Dia ahoana ny toy? Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Zany ny tena fampiononana tsy mamitaka, fa tsy ny filazana hoe niakatra ny fanahiny, na nanao adalàna tohinona, nanavy namon'olona ary izy dia mbola izay ihany ny toriteny renao efa niakatra ny fanahiny. Feno fanahin'olona ratsy zany
any an-danitra raha izay afangarony olona le fanahy ama fanahy esprit zay dolo moa nodikany amin'ny teny malagasy samy fanahy dolo ny andikana azy de lasa mifangaro le izy lay fofonaina zay namelona antsika iny tandritra ny fahavelomantsika de nomen'Andriamanitra ary madiodio ny fiverenany any amin'Andriamanitra tsisy fangarony tsy misy hoe saritsika na toetratsika fa sala amin'ny jiro jirama io zay mampandeha ny radio anao an-trano na ny televizion rehefa maty le radio na le televizion de miverina any am'jirama le herinaratra namelona azy fa tsisy fangarony de takan'izany koa ny olona rehefa maty lay fofonaina ny men'Andriamanitra avelona antsika miverina madiodio amin'Andriamanitra tsy misy fangarony ahoana hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 4:17 andeha amboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako no toeranareo koa tena isika izao miaraka amin'ny vatantsika no hiaraka aminy amin'izay fotoana izay vonany ho fato an Kristiny apôstôly Paoly zay ny tiany ambara na izany aza de fantany fa mbola mahasoa kokoa reto kristianina tany Filipy reto ny toerany velona eo anivon'izy ireo ny miomana isan'andro amin'ny fiavian'i Jesosy indray ary aza miandry ny fikatoana varavara-pasoavana iraisan'ny rehetra fa rehefa maty ny olona anankiray de mikatona varavara-pasoavana ho azy satria zay nataony nandritra ny fahavelomany no hitsarana azy fa rehefa maty de tsisy hevitra intsony zay no ara-baiboly ka azony hatramin'ny farany amin'ny fotoana rehetra ny fifandraisana amin'Andriamanitra satria tsy tompony ampitso isika amen Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR